tivaliana ho any miara-batsika tsiray avindray amin'ity sabata riva ity. Minao fa dia nandray fampahirezana mahafinaritra isika tamin'ny maraina teo, tamin'ny alalan'ny hira, tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ihany koa. Amin'izao arivo izao dia misy fandaharana manokana izay ho arahantsika indray. Ao zany ny fandaharana izay ho an'ny ankizy koa asaina ianareo rankizy mba hijanona iaino ampotro izao raha teo izao fa misy fandaharana manokana izay atolotra ao anareo. Eo ihany koa an'ny tanora izay misy loabary andasy ihany koa ho an'ny tanora dia asaina ianareo tony samy mahazo ny anjarany zany amin'ity sabata arivo ity ho antsika izay manana siliana ho amin'ny resaka fahasalamana dia asaina ihany koa ianareo satria dia isy fandaharana manokana momba izany fahasalamana izany ary ny farany dia ny fandaharana momba ny fanabeazana koa dia asaiko ianao mba anjo mandrakariva izao radio izao satria dia handray izany fandaharana mahafinaritra maromaro izany isika amin'ity folakandro ity. Koa milo ny andrenesantsika izy ireo fandaharana vitsivitsy ireo dia asaiko ianao mba hanondrika alohanao fa hiara efa afaka isika. Raha inay izy any an-danitra misaotra satria menao fotoana indray izahay mbola ahafahanay miaino izao fandaharana izao amin'izao sabata arivo izao. Ny rinay ray malalo dia mba handray izany fitahiana avy aminao zany izay amin'izao sabata izao. Ary izay tsirairay avy dia handray ny tandrify ka ahazo ny fanantenana avy aminao. Ray malalo eo anaiky ny fanamasinao mba hanokatra ny fononay tsirairay avy ka ahafahanay mandray izay mahasoa avy aminao amin'ity arivo ity. Zaho vavaka izany dia tononinay sangatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Fanolanana sakeo maneran-tany dia ahitana izy io avokoa ary rano atsy eto Madagasikara manokana dia saika ho isan'andro amin'ny alalan'ireny tambazotra tserasera na ny fampahalalam-baovao ireny na ny gazety mpivoaka isan'andro dia samy ahitana an'izany.
tebiteby na ny ray aman-dreny na ny tanora ary tsy vita ny tanora fa na dia ny zaza madinika ary dia isan'ny voakasika izany resaka fanolanana izany. Azonao sara tsy hanavy hatrany angamba fa iresaka manodidina ny loha hevitra io indray isika atao anatin'ny mizotra ao amin'ny fahombiazana. Araka izay fampidirana noentina teo izay dia iresaka manodidina ny fanolanana isika. Eto iza sara, eto Nehemia, eto ihany koa Faniry ary eto ihany koa Mity. Izy efatra mena-tany indray no aneho ny heviny ho amin'ny anio dia ny fanontaniana mipetraka hoe iza ny tena tompona andraikitra amin'ity resaka fanolanana ity. Sara efa ny aminao ny micro dia menanao avy hatrany fitenenana. Ya, miaraba ny Katy dia miaraba ihany koa an'ireo mpanaraka any an-trano any. Ka izay mihitsy ilay fanontaniana tia napetraka voalohany Sara hoe be dia be ny resaka mandeha rehefa misy fanolanana, ny vehivavy ny tompona andraikitra, ny lehilahy mihitsy ny tsy mahafetena, ahoana ny fahitanao an'izay? Ya, raha amina manokana aloha dia ny fieritreretako azy hoe ny vehivavy no mahatonga an'ilay fanolanana. Satria nahoana? Satria voalohany indrindra aloha zany eo amin'ny resaka fitafy zany, raha ny eritreretrako eo amin'ny resaka fitafy zany no anisany ohatry ny hoe mampirongatra an'ilay izy. Ngamba ny mety rehefa mijery sika hoe fitafin'olona taloha sy ny amin'izao hita be ny fiovany. Midika ve izay hoe tsisy fanolanana mihitsy zany taloha? Mety hoe nisy taloha zany fa le fiovan'le fitafy mihitsy no hita mibaribary le izy, ary manaraka an'izay koa le fanolanana zany hita hoe miakatra be amin'izao fotoana. Miakatra ny tahan'ny fanolanana amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fitafy io izy Sara mbola ianao ihany ny tiako hamaly azy nefa ny zavatra misy ary ny zavatra misy ary matetika ny tovovavy ohatran'ny hoe masimasy-pitafy, motomotina, ataoko anaty farangisosina hoe somary ilay hita taratra ety ivelany hoe vulnérable kely ohatrany hoe tsy mahatohatra reny na tsy mipelipelika reny matetika ny tena ahitana an'izay hoe hiaran'izay fanolanan'izay. Ahoana indray ny amin'izay Sara? Le izy mety hoe zareo ny victime zany fa tsy maintsy misy midéclencher anazy le izy. Zany hoe le vehivavy natao tao anaty farangisosina teo hoe somary ohatrany hoe mipiripirina somary maontina, fa reny zany victime, fa le vehivavy izay manao an'le fitafy tsy maontina zany izay midéclencher an'le izy dia ohatrany hoe lasa le manao anazy aty tsy tratra fa ary amin'le vehivavy tsy manao anazy ary no tratra an'le izy. Izay zany raha ny makasitraka ny Sara te hijery be ny endrika izy mirahavavy ato ary mifampijery ihany koa izy any hitantsika ny atokantrano any manahoana ny fanehoan-kevitra ireo mirahavavy amin'izay hevitra Sara izay. Miompon-kevitra amin'izay ve nareo? Amin'ny amiko manokana dia marina aloha fa hoe le fomba fitafy satria efa resaka fanolanana dia tsy maintsy izany resaka fomba fitafy izany foana ny resaka dia amin'ny izao fotoana izao manko ny zazakely ny tena betsaka ny misy manolana iaran'izay iaran'izany herisetra izany dia nareo miresaka hoe fomba fitafy dia ny zazakely efa tsy dia manao an'ilay fomba fitafy hoe jupe fohy na zavatra ohatr'izany. Dia raha ny tenen'ny Sara teo izao dia nilaza izy hoe tsy maintsy misy midéclencher an'iny foana zany le zazakely ohatra mety hoe tsy manao an'izay fomba fitafy tsy maontina izay fa misy hoe antony anankiray manosika an'izay, manetsika an'izay, tsy fantatro hoe manahoana ny fahita Mity an'izay. Mitombona ve izay sa hoe efa fialatsinareo lehilahy kosa zany fa ny filanareo mihitsy ny efa tsy voafehanareo dia lazainareo fa hoe ny tovovavy micro indray aloha Nehemia satria reko mitsitry Nehemia avy ato amin'ny ankavanako ato satria izay ny zava-misy raha ho an'ny vehivavy aloha sy ho an'ny tovovavy hoe nahoana moa izay ny sakanana amin'ny fomba fitafinay fa na dia tseritrretina zany hoe tsy maotona io fa sao dia kosa ny lehilahy mihitsy nefa tsy mahafeny filany ao anatin'izay ka na hoe manao fitafy maontina tsara raha ny vehivavy dia mety hoe mbola voasarika foana ny lehilahy ho amin'izay fanolanana izay. Miaraba ny Katy. Miaraba ny Nehemia. Raha amiko aloha le fitafy zany eo ihany fa le fitafy le fomba fanaovantsika anazy mihitsy zany le manara-batana tena hoe hita daholo zany le tsy tokony ho hita tsy tokony aseho izay mihitsy
de lasa manintona na ianao tsy am'izany mihitsy ara lasa voasitona tampoka. Fa nahoana kosa moa ho an'ny Nehemia manokana zany ary tiako mihitsy ara nareo mirahavavy no ametraka an'izay fantaniana izay hoe ary nahoana kosa moa raha ianareo lehilahy zany mba hoe mifeny fijerinareo mifeny filanareo tsy sanatria fampirisihana ny vehivavy anao fitafy tsy maontina manaranara-batana akory satria araka le ndresahako anjasara teo mazana ane ny vehivavy maontina ara ny tena iaran'le izy fa tsy azo atao mihitsy ny ve hoe lehilahy no mba mifeny filany ao anatin'le izy ka na misy ara ny vehivavy manao fitafy ohatr'izay de tsy ho voasarika ao amin'ny fanolanana ny lehilahy. Sasarotra be hoe zay tsy maintsy manolana foana rehefa mahita vehivavy manao fitafy tsy maontina. Misy lehilahy tena mahafetena kanefa sarotra tena tenenako aminareo fa sarotra. Ka nahoana ny sarotra ho amin'ny vehivavy ohatra no ovain'ny lehilahy mba andeha hanao fitafy maontina. Zisy zany hoe zay nitarika ny vehivavy ho any amin'ny fanolanana ny vehivavy hoe alao zay hanao fitafy maontina fa maninona ny sarotra ho amin'ny lehilahy ny afaka mamanja sara maninona ny sarotra ho amin'ny lehilahy ny mifeny tenany amin'ny fanolanana. Azony Nehemia ve le fantaniana tiako apetraka? Azoko. Le endrika ivelany no manintona voalohany. Iny tazana voalohany. Ka iny zany no ohatrany hoe élément déclencheur. Tsy ohatrany hoe fiarovan-tenan'ny lehilahy tsy hafeny filany fotsiny ve zay raha ho anareo mirahavavy ohatra ny anontaniako ahoana ny fahitanareo an'izay satria lasa ohatrany hoe mirona ve aty amin'le vehivavy maha vehivavy asa hoe ahoana fa ahoana ny fahitany raha ifaniry ohatra no anontaniana izy mirahalahy zany teo de niteny mihitsy ny hoe ny fitafinareo vehivavy ianareo vehivavy no mahatonga an'ilay fanolanana. Miombon-kevitra amin'izay ve faniry hoe tena marina izay mihitsy mahatonga an'izay. Ny fiarahamonina koa rehefa hoe misy trangana fanolanana ohatran'izany de tsy maintsy hoe na vehivavy arany le indrindrandrindra fa ireo ray aman-dreniny ankizy sasany de tsy maintsy mijery foana aloha izy hoe fôtriny ahoana fihetsika an'ilay ankizy vavy, ohatriny ahoana fomba fitafiny de amin'izay fotoana izay zany betsaka ny maheno an'le izy zany hoe tsy maintsy le victime foana zany no mahazo an'le faute avy eo de zany no ataon'zareo ohatrany hoe fiarovan-tena de lasa mazoto koa izy hoe na manao an'izany arany hoe za mety tsy gadra ela be na hoe na manao an'izany anie za mety misy miaro foana satria tsy na izy mihitsy nefa ohatr'izany ny fiakanjony sy ny fihetsikany. Ijasara manao ahoana ny fahitany Jasara an'izay satria ohatran'ny hita taratra izay hoe tsy manome vahana kokoa ny lehilahy ho tonga ho amin'ilay fanolanana ve eto moa zany na fanolanana sexe inona na fanolanana sexe inona tsy maintsy lehilahy foana ny ao anatiny fa tsy misy hoe vehivavy akavitsiana angambany ahitantsika an'izany fa tsy ohatrany hoe lasa fanomezana vahana ny lehilahy ve arak'izay teneniny faniry izay le fitenenana hoe ny vehivavy ny fautif ao anatin'io ka raha ohatra ary atsoiny vehivavy io ka raha ohatra ary ka hoe misy lehilahy sola afaka ataontsika anaty farangy sosiny izay ao anatin'izay fanolanana izay de ohatrany hoe mahazo vahana ary zareo satria ny adalany te hanao akanjo ohatrohatr'izao sy ohatrohatr'izay. Eny le izy moa ohatrany hoe mifantoka any amin'ny akanjo fa tsy hoe akanjo ihany ka zany zay izy. indrindra mantsy hoe tsy voatery hoe akanjo satria ny lehilahy mety zao raha mbola misy mitatra, lehilahy ya. manolana misy zazalahy kely zao rentsika tamin'ny vaovao tsy ela akory niarana izany fanolanana izany fa afaka maneho ny hevitra hoe nao. Ya, tsy hoe eo amin'ny akanjo ihany le izy zany fa mitatra lavidavitra kokoa na hatra ny anatina fihetsika na ny anatina hoe eo amin'ny fiarahamonina mantsy zany hoe ny vehivavy zany lasa vehivavy foana mahazotriny amin'le izy de ohatrany hoe lasa mialokaloka lasa ohatrany mivadika indray zany le lasa mivadika lasa ohatrany hoe mivadika indray zany le zavatra ohatrany hoe mialokaloka ao anatin'izay indray zany le vehivavy hoe tsy ny fitafinay tsy ny zahoanay no mahatonga an'le izy fa ianareo lehilahy mihitsy le filany lehilahy nefa n'ilay filany lehilahy matetika izy io zany mety hoe misy sasanga mety misy areti-tsaina na ohatr'izay tsy fantatro fa raha ny akabetsahany zany de le vehivavy amin'izao mihitsy no ohatrany hoe lasa kipelipelika angamba ny lazako anazy tsy haiko mety zay ny mahalaza azy ho antsika tao anatin'ny fandaharana ka eny io moa miankina amin'ny tsirairay avy zany ny fisaina fa
zay aloha zany ny fahatsapaka aminazy ohatra ny lasa pelipelika loatra le pelipelika loatra ny tovavy amin'izao fotoana dia izay no mahatonga ny lehilahy irona ho amin'izay resaka hoe fanolanana izay raha ny fahitany zareo azy fa tsy hoe manamarina an'izay akory izy hoe manahoana kosa ny fahitanareo mirahavavy an'izay hoe antony tokony sy ny fanolanana ve ohatra ny mety hoe fihetsiky ny tovavy na efa nataontsika tanaty farangisosina koa moa le resaka hoe fitafy teo zany araka ny voalazantsasara hoe mety tsy izay rery ihany. misy mihitsy le hoe ankizy vavy pelipelika fa matetika tsy reny mihitsy no fizen'le mpanolana zany fa rehefa ataony ohatra hoe rehefa ataony calcul dia ny akamaroan'ireo ankizy vavy niarany herisetra ireo ankizy tsotra daholo zany dia ny akamaroany koa tena hoe zavatra hafa mihitsy tena hoe zavatra presque ankizy kely daholo zany le izy ohatrany hoe ankizy tsy manana eritreritra any amin'izany zany fa adalainy fotsiny dia ahodikodina ny sainy dia lasa tsy maintsy tratra any amin'izay izy avy eo. Ahoana ny fahitanareo an'le hoe mety ho marary saina araka ny voalazany Jasara teo mety hoe marary saina angamba le lehilahy miombon-kevitra amin'izay ve nareo hoe azo anamarinana ny fanolanana ny mety hoe favoazana ratsain'ilay olona na ohatr'izay nefa tsy haiko mity mananambary mity zany mahita fa amin'izao fotoana izao mihitsy dia ny sainy olona ny tena hoe lasa hoe maloto satria io zany dia hoe tena hoe fotony satana indrindrandrindra amin'le inona moa teknôlôjia amin'izao fotoana izao mihitsy na ny zazakely ary mahita an'le filma sy le zavatra reny dia lasa te hanandrana izy dia lasa mitady sujet anaovana an'ilay izy dia ohatr'izany ny fahitako anazy. Raha aminazy mirahavavy zany dia hoe ny saina mihitsy nefa maloto mety anaiky an'izay ve ianareo lehilahy hoe ny saina mihitsy nefa maloto ka nataoko io na ankizy kely io ahoana fihetsiny tovavy io ahoana ny fiakanjony rehefa madio saina ny lehilahy mety ho voasoroka ihany izay fanolanana izay sa ve nareo tena manitrikitrika hoe ny tovavy foana ny tompona andraikitra amin'ny fanolanana? Mety azo heverina hoe ilay areti-saina teo aloha ny resantsika teo hoe avy amin'ny teknôlôjia sy ny ohatr'izay fa be da be mihitsy zany mety influencer an'izay fisainan'izay. Iny karaha be dia be Jasara ny mi-influencer ny fisainana tsy azo ny lehilahy atao kosa ve raha mahalehilahy anareo zany kory tsy midika hoe nareo le izy tsy azo ny raha ny fahitanareo azy tsy azo ny lehilahy atao kosa ve sady manararoatra mandefa hafatra zany nareo satria efa fofo ihany ny fotoanantsika hoe tsy azo ny lehilahy atao ve mifeny fisainany mifeny filany ka ninona mety ho fisehoan'ny vehivavy eo ninona mety ho fisehoan'ny ankizy kely eo na amin'ny fihetsika na amin'ny fitafy dia mahavita mifetena ny lehilahy ho amin'izay fanolanana izay. Afatra kely ngambany eo amin'ny fiainana zany ny olombelona mety misy ny fakapanahy mety misy ny zavatra ohatr'izay dia ny fiankinana amin'Andriamanitra ngambany izay no ahafahanao mifehy saina satria raha ianao ny zerizery fehy sainao ngambany sarotra ny anao an'izany tsy hoe manome rariny an'ilay mpanolana amin'izay fa izay ny fahitako anazy hoe ohatra ny sarotra ho anao zany ny feteny sarotra ho amin'ny olombelona ny feteny zany fa mety hoe fezy dia milatsaka anaty lesy ka amin'Andriamanitra ihany izay no afaka hoe mifehy ny sainao zany dia izay ny fangatahanao amin'Andriamanitra zany hoe mafezo Andriamanitra ny saiko dia izay ihany no ohatra ny vahaolana azo irosona zany amin'izao fotoana izao. Mankasitraka sahady ny Jasara satria efa somary nanome fehiteny ihany izy teo afatra ihany izy teo tiako ihany koa raha ohatra ka mba hanome afatra ho an'ny lehilahy sa ho an'ny vehivavy koa tsy maninona iny miasa satria raha ho anareo lahy zao dia miombon-kevitra amin'ny hoe ny vehivavy no tena antony sy nyity fanolanana ity inona ny mba afatra na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy na ny ray aman-dreny koa ho antsika rehetra
lanjalanjana, mila lanjalanjana zany le teknôlôjia, le zavatra jerentsika zany. De ho an'ny vehivavy dinidinihana ihany zany, tokony mba dinidinihana ihany le fihetsika atao sy ny fihetsika. De ho an'ny lehilahy indray azo atao ane ho antsika lehilahy no manary fisainana amin'ny zavatra hafa fa tsy de tena loatra hoe amin'io, ohatra hoe amin'ny sport. De zay ny angamba. Ie, zava-dehibe zay isorana ny miata hitodika aminareo amin'ny rahavavy a. Misy ve mba hafatra tianareo atao any, satria moa zany nareo mirona kokoa any amin'le hoe ny lehilahy mihitsy nefa antony anankiray sy ity fanolanana ity a, inona ny mba hafatra tianareo ampitaina na ho an'ny mpijery any an-tokantrano na ho antsika izay tonga eto? Ohatrany hoe mety efa voalazany zareo zany zareo roalahy ny akamaroany hafatra rehetra, fa ny araka ny teneny zareo teo hoe sarotra ny miady amin'le fankapanahy io, de misy le fankapanahy mihitsy zany mila alavirana, ohatra hoe le teknôlôjia sy le zavatra sy le vidéo sasatsasany reny le mamofady a. De marina koa hoe matetika na de tsy tena hoe fautin'le fiakanjo loatra de mila lanjalanjaina ihany ny fiakanjo amin'ny vehivavy zany na de zany ary, satria ny ratsy tsy lavitra mihitsy fa misy foana n'aiza n'aiza de mila mitandrina. De ny ankizy kely na tovovavy kely na ankizy lahy kely de mbola kely de mila arahana maso tsara mba tsy hisy ny loza. Fa te antany amin'ny faniry aho hoe inona kosa ny hafatra mba alefa ho an'ny tovolahy ohatra manoloana an'izay le hoe fanomezan-tsinona fiampangana mandrakariva ny vehivavy manoloana ny fanolanana izay. Misy ve mba hafatra tianareo atao ho an'ireo tovolahy na ny lehilahy mihitsy arany? Efa misy évolution ihany ngamba ny hoe tsy ny vehivavy foana mahazo tiny, fa misy kosa ireo manararaotra le izy zany tokony hoe fantatry zareo hoe mampalahelo le vehivavy hoe zareo ny lehilahy matetika manko le hoe atao hoe kapetsy tafera de nefany tokony mba eritreretina kely ihany zany hoe ho simba neny ho avy ny olona io, de mila zay zany eritreretina kely fa tsy hoe ho an'ny tenany rery ihany. Zay mity sady mieritreritra ihany zany mity ny hafatra ny te an-tany hoe ho an'ny mity manokana inona ny mba tokony ataon'ny lehilahy tonga hisorohana an'izay fanolanana izay. De izy zany efa voatenany zareo rehetra teo ihany, fa mitovy amin'le niteneniny faniry ihany ny zavatra tiako tenenina zany hoe na de izany ary na tsy momba ny tsy fautiny hoe fitafintsika religizy de tokony mba mahay mandinika tsika hoe tokony mba tsy ohatr'izao no entiko, na hoe tokony mba tsy molamola eo amin'ny olona samihafa ihany, satria indraindray fihetsika ataontsika koa misy tsy mety de mila mizatra manova ny zavatra ataontsika. Ary ny hafatra ho an'ny lehilahy kosa ny hafatra ho an'ny lehilahy ny hafatra ndray mbava hoe mba mila mitady fialamboly hafa, satria mety ahafahana misoroka an'izay resaka fanolanana izay ihany koa ohatra ny fanaovana fialamboly na zavatra hafa. Eto ihany koa ny farana ny fandaharantsika, mino izahay fa manana faneho-kevitra maro dia maro ianao any an-tokantrano any, fa ny fanirianay dia izao, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy samy ho lavitry ny herisetra ny tsirairay avy ary samy ho tompona andraikitra indrindra ihany koa amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny sy amin'ny zavatra izay ataony. Ny resaka manodidina ny fanolanana isika teto, iza ny tompona andraikitra. Io ihany koa no ametrahana ny kopatanana aloha ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
manao fitaratroa dramizay reo zay nataonao te hatsapako fianao tokiko vilay fitiavanao ay tsy hoavela kuratsy atonga hatrany andany try hiana tiako anye faniovano ianao satria teo fonilay fahasoavanao Jesús. You
Manahoana daholy andao aloha ikopakopaka kely aloha kopakopaka tsara ny tanana mahafinaritra nge mahita anareo indray rakizy andeha ary sika hanomboka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'le hira efa mahazatra antsika tadito ve le hira ora mamy andao hiaraka hira re isa roa telo mahafinaritra mandrakariva mihira ninira vavaka iny e andeha mitsy ary sika hivavaka e akombona tsara ny tanana hivavaka tsika izao Andriamanitro misotra noho izao fotoana izao hiteny aminay ianao izara fifaliana aminay manaiky izahay Andriamanitro mitenena aminay ankizy kely fa hiaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahafinaritra mandrakariva ny miaino an' Jesosy ny miresaka amin'i Jesosy ary izay indrindra no andeha ho arahantsika sy ho resahantsika amin'ity anio ity. Sao rakizy nareo aloha ve mba miaino tsara sy makatoa e sa rehefa miteny dada sy neny dia hoe misy miaino tena miaino tsara ve ary arahana ve le zavatra teneny dada sy neny andeha ho asitsika lohateny ty resaka androany ity hoe mpiaino mpakatoa mpiaino mpakatoa fantatritsika ve zany andeha nge amaky baiboly aloha tsika vakitsika aloha ao amin'ny Jakoba toko voalohany 2:2 manana baiboly daholo Jakoba toko voalohany 2:2 zao vaky ny teny fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo faza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo
izay moa zany ka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no niteny tamintsika hoe pakatoa rehefa miaino ny teniny. Misy tantara mihitsy ao amin'ny baiboly manambara an'izany a, tantarana mpanjaka anankiray sy ny zanany, ary le zanany a dia mpiaino pakatoa. Andenga ho arahantsika aloha le tantara e. Efa ela izay a dia nisy mpanjaka lehibe, mpanjakan'ny Israely iray, Davida no anarany. Ny mpanjaka Davida dia tena tia an'Andriamanitra tamin'ny fony tokoa, ary Jehovah mihitsy anie no nifidy azy ho mpanjaka hanjaka amin'ny olony e. I Davida koa dia nanana zanakalahy maro. Ny iray tamin'ireo zanany lahy ireo dia Solomona. Tian'Andriamanitra tokoa izy sady tiany Davida, ary izay indrindra no nahatonga ny Davida nampianatra tsara ny Solomona ny momba an'Andriamanitra mandrakariva. Nampianariny azy fa Andriamanitra dia lehibe sady be fitiavana. Tsapan'ny Solomona fa raha te ho mpanjaka lehibe izy any aorianany dia mila manaraka tsara sy makatoy izay rehetra nambaran'i Davida rainy azy. Izao ny torolalana nomeny Davida ny Solomona: mianara hitondra tena tsara sy mahitsy aoka ny fahalalana no hanampy anao, ka tsy ao toy ny harena sarobidy ny fahendrena fa hiaro anao tsy hanao ratsy zany. Aoka ho mahatoky sy marina ianao, tandremo ny didy manao vasoa. Izany ny lalana hitondra anao ho amin'ny fahasambarana. Indray andro dia fantatry Davida fa efa ho faty izy, dia niantso ny Solomona izy mba homeny toromarika farany. Ry zanako izy, efa andao ity tany ity aho, mahereza ary makatoava an'Andriamanitra. Raha manaraka izay lazainy ianao dia ho lavorary izay ataonao. Dia lasa i Solomona nitaingina ny apondrany Davida rainy nakany amin'ny mpisorona be, ary io kosa nanositra azy ho mpanjaka. Fantatry ny olona rehetra ary izao fa mpanjaka indray i Solomona, mpanjaka ny Israely vaovao. Indray alina dia niseho tamin'ny Solomona tamin'ny alalan'ny lofy Andriamanitra. Hoy izy hoe: ry Solomona, angatao amiko izay tianao sy irianao, fa omeko anao izany. Satria moa izy nitandrina sy niaino tsara izay nolazainy tatany, dia fahendrena no nangatahany Solomona tamin'Andriamanitra, ary koa fahafahana manavaka tsara ny ratsy sy ny tsara. Nahafaly an'Andriamanitra tokoa izay nangatahany. Izany hoe tsy nangataka tamiko fahela velona na arena be ianao fa fahendrena hoy Jehovah, dia fahendrena ahafahanao mitsara ny oloko amin'ny fahamarinana, dia omeko anao tokoa izay angatahanao, fa omeko arena sy voninahitra ary fahela velona koa. Nahatsiaro sambatra ery Solomona satria ny anarany sy narahany izay tena zava-dehibe sy lahara-pahamehana tamin'ny fiainoana tsara izay rehetra nambarany dadany. Ny fahendren'i Solomona dia nahatonga azy ho mpanjaka tena lehibe tokoa sady nohajain'ny olona. Veraka izy ny tiany tantara iny ambara, tantara ny baiboly ange iny. Hitantsika fa rehefa niaino tsara i Solomona, nanaraka ny torolalany dada Davida io, dia
nahazo tombony be da be izy ary indrindraindrindra Andriamanitra de tena makasitraka an'ireny mpiaino mpakatoa ireny de omeny tombontsoa be da be, omeny zavatra be da be ary izay ilaitsika indrindra ny fahendrena, ny fahaizana sy ny zavatra hafa de omen'Andriamanitra tsika izany. Tsara tokoa ane zany mpiaino mpakatoa izany. Iza aminareo ara mba te ho mpiaino mpakatoa? Alohan'ny hananganantsika tanana de andeha maka baiboly ndre mandeha isika ao amin'ny ohabolana satria mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra fa tsara ny miaino sy ny makatoa. Ohabolana toko 4 andininy 20. Ohabolana toko 4 andininy 20. Anaka hoy izy, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. Tandremo ny teniko de atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. De mbola hijery anankiray indray isika. Ohabolana toko 7 andininy 1. Tadidio tsara reny toko sy andininy reny a. Ohabolana toko 7 andininy 1. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Izary isika rakizy no mba te ho mpiaino mpakatoa, hitandrina tsara ny didin'Andriamanitra, iaino tsara izay lazain'Andriamanitra ary tsy izay lazain'Andriamanitra rery fa izay teneniny dada sy neny enona tsara de tanterahana. Atsangano amin'izay le tanana hoe ataovy otra zao. Mahafinaritra, andeha hoentintsika mbavaka izany. Andaontsika hiarivavaka rakizy akombona indray aran'ny tanany. Andriamanitra, misaotra anao izahay no ny teninao. Nampianatra anay ianao fa rehefa omenao teny izahay de tokony hakatoa ihany koa. Ka sady mpiaino no mpakatoa. Tehiriza ao am-ponay izany. Ary nanapa-kevitra izay androany fa ho mpiaino mpakatoa. Ampio izahay mba anatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay indray ary rakiziny amin'iny ary arao tsara ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra de izao. Anao zavatra indray tsika rehefa avy eo. Asa tanana toy mazatra izay mampiseho ny zavaboarin'Andriamanitra. Zao atao anatin'ny zavaboary tsika. Tsisy biby eo fa anamboatra biby anankiray tsika izay afaka mirihary ao anatin'izao zavaboary mahafinaritra izao. De manomana ary taratasy fotsy anankiray, feutre mainty anankiray, de taratasy mavokely kelikely fotsiny mavokely rose zany, de mavomavo kely fotsiny de ety de lakôly. Zay no mantsika. Averiko indray mandeha. Taratasy fotsy anankiray, feutre mainty anankiray na loko mainty tsy maninona. Taratasy mavokely kelikely fotsiny ihany, taratasy mavomavo na loko hafa koa tsy maninona, kelikely fotsiny ihany. Ety lakôly. Close to your heart, Jesus, hold me.
ampifaliona efa miadidina izansianao de solony amitany asafi faly miara-banse izay mirahalahy tonga eto amin'itya taona ity fa maninona moa izay no tonga eto ny tenako soifary aminao sy télévision chef Protel Sévère ovalentsika le fantanina teo hoe iresaka momba ny mission Caleb izay efa nasitsika ny andiany fahalohany tamin'izay fotoan'izay dia isy indray ny lasa tapany faharoa lasa paneva andiany faharoa izay ho tanterahantsika ny daty 7 ka hatramin'ny 14 aogositra izany 2024 ny lohevitsika moa zany amin'ny fotoana io dia ny hoe koa dia iraka solon'ny Kristy izahay noho izany ifantoka any amin'ny resaka asa fitoriana kokoa isika amin'ny fotoana io hanao ny asan'Andriamanitra isika noho izany dia manentana ny sesady ho tonga amin'izany fotoana izany ary fanampan'izay dia isy ihany koa ny resaka teknika amin'ny fotoana io isy endrikendrika ny lasidingana faharoa zany hoe araka fahafantarantsika anazy second degré endrikendrika na second degré amin'izany fotoana izany iza moa no antsona ny antsona dia ny 40 taona no miakatra no antsona dia manasa ny se zany manasa ny se mba handamina fotoana rehetra satria lasy vita baky io zany hoe manasa ny sovikida rehetra ihany koa mba ho tonga isoratra anarana satria mitady anao izahay hiara-iasa amin'io fanatanterahana ity lasy ampaneva ity ometsika ny chef Protel ny toyany dia ifankahita amin'ireo namana tamin'ny andiany voalohany indray zany tsika minody daty io amangy ireo intéressé indray tsika intéressé izay matematesantsika tamin'ny andiany voalohany andeha ho amafisitsika ny ezaka vitantsika tamin'ny andiany voalohany iny ary tsara ny manamarika fa ny fandaminana rehetra efa vita avokoa fa sisa no andrasana ary fisorotana anarana dia lazainy eto fa efa manomboka any amin'ny isam-piangonana amin'ny isaky ny distrika frais généraux 10,000 ariary ary ny tsara mariana isaky ny distrika dia efa misy ireo natokana handray an'izany kaza misalasala manatona an'izy ireny ny sakafo indray ohatran'ny mahazatra isaky ny fiangonana na isaky ny distrika ny fandaminana ary tsara ihany koa mariana fa amin'ny fotoana io zany dia soa tanty avokoa ny rehetra dikan'izay zany mila mitondra ny tanty ny tsirairay avy isaky ny fiangonana zany ary ity ny zavatra tokony ho fantatritsika zany maro be ny tanora ho avy any amin'ny daty io tena be dia be dia sisa no andrasana hiaraka hitory hiaraka iofansika hiaraka ilalaosika ary hiaraka ihany koa amin'ireo sedra teknika maro be dabe izay ohatrehanany ny toerana ingana amin'io zany dia ampahafantarina antsika fa eo amin'ny Gradin 3 amin'ny 7 ora no fotoana amin'ilay daty ny 7 aogositra io olo mahomby dia isy miaraka amin'i Jesosy ilay filopitarika manantena antsika amin'ny fahatongavana ny amin'izany makasitraka ny chef tamin'izay zany hoe miandry an'se zany izahay hitany no isam-piangonana mba samy ho tonga aza diso anjarany amin'izany mialohan'izay nefany isy ny fionam-be izay iarahan'ny tanora rehetra eto amin'ny région Analamanga voalohany ny daty dia ny 13 jolay sabata 13 jolay izay ho tanterahantsika ao amin'ny Gradin 3 io fotoana io ny tanora rehetra ozy izy aty eo zany hoe miditra ny valora sasany araka mahazatra antsika ihany ny fidirana amin'ny fotoana io zany hoe ifantoka bebe kokoa ny fitondranam-bavaka isy ihany koa ny fiofanana maro isan-karazany fa ny tena hoe mibana ao anatin'izany dia fitondranam-bavaka ny fotoana amin'ny mission Caleb zany hoe ny asa izay ifantohantsika sy ny etsika azy ho tanterahantsika dia manasa ny se mba ho tonga iatany isam-piangonana rehetra manao fanamina ara-dalàna avokoa ny rehetra amin'izany fotoana zany zany hoe manomboka amin'ny aventurier ka hatrany amin'ny jeune adulte zany dia miandry anareo any izahay
ny chef-guide rehetra ny selona rehetra manasanao mba ho tonga satria ifanoana isika amin'io fotoan'io ary isy ihany koa ny ataoko hoe antsakira zay iarahantsika amin'izay fotoana izay dia tsy haiko hoe misy azon'ny chef anampiana veny amin'izany fotoana izany. Tsara fotsiny manamafy zany fa ny fahatongavanse amin'io daty fahatelo amby roapolo volana jolay io zany ny amantaranse ny andindininy rehetrarehetra mahakasika ny ampaneva dia firariantsoa zany no ataontsika andaontsika hiaraka ano dingana efa nataontsika. Ya asaina zany mba samy anomana hetsika isaky ny district isika na koa hoe fiangonana mba afahantsika manafana izany fotoana izany dia manasa ny se mba ho tonga hoe eto mba afaka amin'ny fotoanantsika mba ho totosa avokoa satria raha tsy eo ianao izay mitondra-bavaka dia mety tsy ho totosa ity asa ity ny rarena dia mba izasianao ifampitondra-bavaka amin'izao asa na mpandraketana antsika izao. Azadino ny 13 oktobra izay tena ahafahantsika mitondra ny zandritsika ny zanakitsika rehefa tanora anatin'ny fiangonana dia hoento amin'io daty io fa ho nahitantsika ny apitsipitsony rehetra mahakasika an'izany lasy zany. Tongava daholo e! Izasianao de suluni amitania safi omby kely rakizy nataontsika androany tatsika ve omby zava-boarin'Andriamanitra io no andeha ho ataontsika da didy ve le zavatra nasena nomanitsika teo taratasy fotsy taratasy mavokely taratasy mavomavo na hafa loko mihitsy tsy maninona kely tsy voatery ngeda be ohatran'ity anaty fa na kelikely fotsiny ary ety feutre mainty dia lakôly za moa zany tiana nanako dia tiano ampiasaiko androany dia ndao ary ho tanterahantsika ny fanomboarana an'le omby alaina aloha zany le taratasy fotsifotsy dia maka efajoro isika avalina atsika le izy dia maka efajoro arakaraka ny habean'ny omby tiatsika ho alaina tiatsika ananana zany ny habeany dia etezantsika zany aloha ny efajoro zany hoe carré zany haitsika moa zany efajoro carré rehefa azo ilay efajoro dia atao cornet azotsika ve le cornet aorina zany le taratasytsika aorina ohatran'ireny le hoe fividianana vovo-dronono na siramamy na voanjo rehefa azotsika le izy dia andeha esorintsika iny mihoatra iny ataontsika mahazo boribory mba ahafahan'le ombitsika mitsangana tsara miala zay le izy afaka mitsangana tsara zany ny ombitsika rehefa avy eo ny ataontsika manaraka zany zao dia asiantsika faritra ny ombitsika lokontsika zany ny ombitsika zany zao fotsy sy mainty dia andenga asiantsika fariparitra le izy ataontsika ohatran'ny rahona any ohatran'ny rahona lokontsika iny avy eo holokontsika maintimainty avokoa ireny faritra ireny
Rehefa nahazo an'izay fariparitra ao anatin'ny lokon'ilay omby izay tsika dia mamaritra boribory ao anatin'ny ambony taratasintsika. Ohatra hoe ny kaopy ny faritantsika eo na zay zavatra boribory azontsika dia bebe tsara. Tsy atao ngeza loatra fa lasa be lobe indray ny ombintsika. Tezantsika boribory tsara iny angalantsika ny lohan'ny omby. Dia tonga dia amboarintsika mihitsy n'ilay lohan'ilay omby. Asiantsika inona voalohany indrindra? Maso. Dia asiantsika maso izy. Mahay manamboatra maso daholo. Lokontsika maintimainty foana ilay vao masony a. Ao. Dia avy eo indray a. Asiantsika faritantsika koa, asiantsika faritra koa izany ny tarehan'ilay omby satria ny tarehan'ny omby koa ange mety misy maintimainty mifangaro iny. Asiantsika faritra koa izy. Rehefa mahazo an'iny tsika dia lokontsika maintimainty foana koa ny tarehany. Tsy ny tarehany rehetrarehetra fa manjary mainty be ilay ombintsika. Nefa ny samy manana an'izay tiany. Raha ohatra ka tianao hoe marron ny lokon'ny ombinao dia feutre marron izany ampiasainao na loko marron. Mety hoe lokonao daholo ny tarehan'ilay omby fa tsy atao fariparitra dia samy manana ny tiany ilay izy satria isan-karazany koa namboaran'Andriamanitra ny zavaboary. Vita aloha izay ny tarehan'ny ombintsika. Andeha ary sika anomana ny vavany. Dia naka indray tsika izany izao taratasy mavokely. Ilay taratasy mavokely amaritantsika ny vavany. Ataontsika ohatry ny sary rahona koa ilay izy. Sary inona re? Ovy. Mety tsy ovy. Ohatry ny hoe taolana nefa tsy taolana. Dia asiana boribory kely lavakorona. Orona n'ilay omby io dia asiana vava mitsikitsiky satria ny omby koa nge mba mitsikitsiky. Azontsika ilay izy. Rehefa vita dia hetezana indray izany iny oron'ny omby iny. Hetezantsika tsara. Ho an'ny ankizy ao amin'ny radio ve maharaka? Sarin'ilay oron'ilay omby ohatry ny hoe valo izany, ohatry ny soratra valo. Fa saingy izao tsisy an'ilay boribory ao ampovoany. Fa ny endrikendriny fotsiny izany ohatry ny hoe valo dia misy orona roa boribory dia avy eo dia misy vava mitsikitsiky. Iny izany izao ny manome ny vavan'ilay omby miaraka amin'ny orony. Andeha indray ary tsika namboatra tandroka. Alaina taratasy mavomavo na loko hafa mihitsy tsy maninona. Loko hafa tsy anananao izany na marron na taratasy hafa loko fotsiny na fotsifotsy ihany fa lokonao ilay izy rehefa avy eo dia manamboatra tandroka. Tandroka n'ilay omby izany. Ny anahy izao navaliko anankiroa dia amin'izay indray vao hety izy dia mitovy tsara. Ny tandroka ny omby tsy mahitsy be fa somary bingobingo izay izy. Somary bingobingo ohatry ny hoe paozin'ny akondro . Dia rehefa azontsika izany ilay sary dia hetezantsika manome tandroka. Dia mahazo anankiroa tsika izany izao ilay tandroka. Nahazo tandroka ny omby tsika izany izao. Atao avy ao ambadika ny ilany, avy ao ambadika koa ny ilany dia lasa manome tandroka. Hitantsika reny ohatran'ilay manao hoe barea, tandroka omby amin'ny tanana reny. Ohatran'ireny ilay ataontsika. Inona indray izany izao ny ilayntsika? Rambony. Andeha alaintsika indray ilay taratasy fotsy ilay tsisy ninina teo iny avy nangalantsika n'ilay boribory dia anamboatra rambony. Alaina sary fotsiny atao
mifaingoka fotsiny lavalava dia manamboatra rambon'omby lavalava. Dia rehefa vita zay dia andeha ho lokotsika ny lohan'le rambon'le omby. Lokotsika inona indray zany zao ny antsika? Ataoko maintimainty nena fa ny antsika any an-trano any izay ananantsika dia mety daholo. Izay loko tiantsika e. Tsika mahita omby eny an-dalana eny na eny an-tanàna eny dia ataovy mitovy amin'ilay omby eny amintsika eny. Rehefa azo zay dia etezantsika amin'izay ny rambon'omby. Tsy hoe tapahana ny rambon'omby fa etezana ho apetaka amin'ny vatan'ny omby. Sao dia mitomany ny omby raha vao tapahantsika ny rambony. Atao tsara be. Vita zay dia andeha ho atambatritsika amin'izay ilay omby. Alaina aloha ilay vatany. Atao inona moa ilay izy? Atao cornet ohatran'le mandeha mividy voanjo ireny. Atao cornet dia apetaka lakaoly. Atao cornet dia apetaka lakaoly. Izay lakaoly ananako aloha zany aloha ny ampiasaiko androany. Dia ilay lakaoly dorana. Fa tsika afaka mampiasa an'izay lakaoly misy any an-trano any. Vita zany zao ny vatan'ny omby tovy amin'ilay cornet fividianana siramamy na fividianana voanjo na vovo-dronono. Haintsika izany eo. Vitiny izao. Dia atambatra indray ny lohan'ny omby. Inona moa ny ao amin'ny lohan'ny omby? Misy tandroka dia misy inona koa? Dia ohatran'ny tady tsy hitsangana tsara ny ombintsika fa andraso aloha hanasorantsika ny sisiny ambany iny. Ohatran'ny tady tsy hitsangana ny ombiko dia amboarintsika tsaratsara kokoa. Zay fa nety nitsangana le vatan'le omby. Apetaka indray zany zao ny oron'ny omby apetaka amin'ilay boribory. Ilay taratasy mavokely zany izay namboarintsika ohatrany hoe valo, ohatrany hoe soratra valo apetaka eo ambanimbany eo ambanin'ilay tarehan'ilay omby eo. Zany hoe misy faritra zany mihoatra kely ivelan'ilay boribory. Dia apetaka indray ny tandroky ny omby. Apetaka lakaoly daholo zany Dia adinitsika nanamboatra sofina. Mbola namboatra sofina koa tsika. Atao ohatran'ny ravikazo ny sofin'ny omby. Ohatra manao sary ravikazo. Apetaka aloha zay ny tandroka. Maka taratasy fotsy kely anankiray isika. Navalina anankiroa dia amin'izay tonga dia mahazo anankiroa avy hatrany. Dia manao ohatran'ny ravikazo. Dia iny ravikazo iny etezana. Tatsika ve le izy raha ao amin'ny mahita sary? Ny ao amin'le tsy mahita sary fa any amin'ny radio zany zao dia mahazo sary an-tsaina hoe manety ravikazo. Fa saingy tsy atao ravikazo ilay izy fa ataontsika sofin'omby. Rehefa azontsika izay dia apetakitsika eo amin'ilay lohan'ilay omby. Mivadika ny sofin'ny ombiko. Saika mivadika ilay sofiny. Tandremo tsy hivadika lasa miakatra amin'ny ilany dia midina ny ilany. Zay. Vita ny lohan'ombintsika dia apetaka amin'ny vatany amin'izay.
fametahana ny lohany eo amin'ilay vatany a, ery mitendrotendro ny le cornet le vatany namboarintsika no apetakitsika ny lohan'omby, apetaka eo ampovoany eo. Maharaka tsara ny eo amin'ny raha teo ao, zany hoe le cornet atsika zany raka izy a mioaka le izy a, de eo amin'ny tendrony eo a no mipetraka ny lohan'le omby, apetakitsika amin'izay ny rambony a, fa vita ny ombitsika. De mahafinaritra amin'ity ombitsika ty raka izy a, afaka lalaovina miaraka amin'ny dada sy neny sy ry zoky ao an-trano ao, anaovana course omby. De ahoana zany ny fomba filalaovana azy? Azo tsofina, apetraka eo ambony latabatra na eo amin'ny tany a, de tsofina de manao course. De na zany zao a, tsofiko izy ity, apetrako tsara eto izy zany zao a, de tsofiko a, izany anao course amina. Zay ara raka izy, nahavita daholo ve? Zay mbola tsy nahavita de manao ny azy miadana. Io ny omby kelitsika, zava-boarin'Andriamanitra. Tamin'ny andro fahafiry ary zany namboarina ny omby eo. Ie, tamin'ny andro fahaenina, mahay be daholo. Amanaraka indray a, anao zavatra hafa, fa tapitra hatreo ary aloha fotoanantsika androany a. Mirary soa ny ankizy tsirairay avy, ho bien ny mpakatoa ary ho tia ny zava-boarin'Andriamanitra, miaraka amin'ny dada sy neny a, de afaka manao course omby, de mirary soa indray ary mandra-piona, kopakopa tanana be mihitsy. Veloma. Bye-bye. Miarabantsika rehetra indray a, tafahoana sao matsara amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao a, izay entin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onina eto amin'ny ivony FMC. Amin'ny izao fandaharana izao indray tsika dia hijery karazana aretina ary tondrana ho antsika tsara avy ihany koa ny fomba fiatrehana ireo karazana aretina izay hoentina amintsika ao anatin'ny fandaharana vitsivitsy izany. Izao fandaharana izao koa dia tanterahana mba ahafahantsika mitondra fanampiana arak'izay mety ho azontsika atao andreo manodidina antsika, anorona hevitra azy ireny ampitiavana, koa dia manasa antsika tsara avy hanaraka ampahalianana ary ny loha hevitra androany izay hojerentsika zany dia mahakasika ny aretim-bavony, zany hoe ny fomba fiatrehana ny aretim-bavony, inona mety ho azontsika fatarina sy mety zavatra azontsika hanampiana ny hafa. Marihana trany fa ny taridalina izay omena antsika dia mifototra eo amin'ny misy ampany ara-teknika dia mety torohevitra tsotsotra izay azontsika hanampiana ny olona izy ateo, fa nefa kosa aoka tsy ho arantsika zany ny reo izay efa manana an'izay fanomezam-pahasoavana ny ara-teknika, rehefa hitantsika hoe tsy eo ambanin'ny fahaizantsika sy fahalalantsika intsony ny toe-javatra anankiray dia ny fahendrena mitondra indreny olona ireny eny amin'ny mpitsabo izay efa manana ny fahaizana manokana
mahakasika ny aretina. Eny ary zay no ela fa iroso amin'ny fanazavana fa melabelarina izika araka ny resahana teo dia ny aretim-bavony sy ny fomba fiatrehana izany no jerentsika ao anatin'ny fandaharana 3 no ijerevantsika izany. Eto am-piandohana dia tiana ny manatitrantitra mampafantatra atsika hoe inona tokoa moa ny antony mahatonga ny aretina rehetra. Inona tokoa ny antony mahatonga ny aretina rehetra? Ao anatin'ny boky kristiana anankiray dia mamariparitra tahaka izao. Ny aretina dia ezaka ataon'ny tena mba amerenana indray ny firindrana izay rava noho ny fandikana lalàn'ny fahasalamana. Misy lalàn'ny fahasalamana zany raha ataontsika mivadi-drafitra zany no voadika mahatonga ny aretina rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika tsara avy. Amin'ny androany ity izy dia ny aretim-bavony no jerentsika ka io aretim-bavony io zany dia efa betsaka eo amin'ny fiarahamonina ny olona fanerasera amintsika na mety isika izay mijery azy ity angamba dia mety marary an'izany satria ny aretim-bavony dia aretina mpahazo ny olona maro ankehitriny ka zava-dehibe tokoa noho izany no ahafantarantsika mahakasikasika azy ity. Mba ahafahantsika matankatra tsaratsara koa zany ny momba n'io aretina io dia mialohan'izany dia mila fantatritsika ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny zany. Ka ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina araka ny hitantsika eo amin'ny sary dia manomboka eo amin'ny vava izany. Mety efa nianarantsika tany amin'ny sekoly izany fa mino fa hitamberina anatin'ny saintsika rehefa mpanarahana izao fandarina izao isika. Dia ny asan'ny vava zany dia voalohany indrindra dia natao azahoana fifaliana sy fahafinaretana amin'ny sakafoantsika. Natao azahoana fifaliana sy fahafinaretana zany izy rehefa mikasika ao anaty vavantsika ao ny sakafo. Ankoatran'izay io vavantsika io no manapaka ny amin'ny abetsaky ny sakafo izay hoantsika. Izy ihany koa no manapaka ny karazany sakafo miditra ao vavantsika ao, ny fotoana ny tokony hisakafoanantsika ary indrindra koa ny fomba fitsakontsika ireo sakafo ireo. Dikan'izay zany ny vava ihany eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina no azontsika fehezina amin'ny alalan'ny sitrapo raha ny taovam-pandevonan-kanina moa zany no resahana. Dia izao ny zavatra miseho rehefa tafiditra any amin'ny taova nefa afa-mantsy ny sakafo dia manaraka izay lamina izay efa napetraka Andriamanitra satria araka ny voalaza teo ny vava ihany no afaka baikiontsika zany amin'ny sitrapontsika. Fa rehefa tafidina any amin'ny vavony ny sakafo tsisy inona azontsika atao tsony. Tsy afaka hitentsika hoe tsy afaka hitentsony sika hoe aza mbola mandevokanina aloha vavony na hoe raha ohatra efa tonga any amin'ny tsinay ilay sakafo dia hoe andraso kely aloha fa aza mbola mitroka ny otrikaina ianao. Fa ny vava zany io ihany no azontsika fehezina ary tena ilaintsika mihitsy ny mifehy izay zavatra ampidirintsika ao amin'ny vavantsika ao satria hitantsika tany amin'ny famaritana tany am-boalohany fa ny aretina dia vokatry ny fandikantsika ny lalàna zany hoe misy asan'ny sitrapontsika ao izany. Inona raha zany ny otrikaina izay levonina ao amin'ny vava? Tsy inona fa ny glosida ary ny anankiray faharoa dia ny lipida ary ny lipida izay levonina ao anatin'ny vava zany dia ireo izay manana firafitra biosimika tsotsotra ihany. Fantaniana mipetraka aiza ranao ahitana ny glosida? Mety efa fantatritsika fa averina amintsika eto ihany. Ny sakafo izay ahitantsika ny glosida zany dia ny hanin-kotrana ohatra mangahazo, ny ovy, ny vomanga, ny katsaka. Eo ihany koa ahoana raha zany ny fomba andevonana io vava io ireo glosida izay tafiditra ao amin'ny vavantsika zany. Raha ny firafitry ny glosida hitantsika eo amin'ny sary eo fa ohatran'ny ataontsika hoe oharitsika amin'ny firavaka zany, firavaka misy vato kely be tabe mifampitohitohy. Zany hoe ngeza be zany izy io ary tsy voapotipotiky ny vava izy zany fa ny vavony zany rehefa tafiditra any anatin'ny lalan-kanina fa tsy maintsy potipotehan'ny sy tapatapahan'ny rora aloha zany ny glosida mba ahafahany vatana mandevona azy. Dikan'izay dia eto zany le lalàn'ny fahasalamana no miditra. Mila tsakoina tsara ny sakafo mba ahafahan'ny rora izay manapotipotika ny glosida io mba tonga anazy ho glukôzy. Hitantsika eto amin'ny sary eto zany fa lasa mivakivaky zany ilay
ataontsika hoe le rojo a zay mifamatopatotra eo daholo le glucide ka lasa glucose singana glucose mandehandeha izy zany a zay ahafahan'ny vatana mitroka azy indray. Inona nefa rano zavatra mitranga raha to ka tsy mitsako tsara isika rehefa misakafo. Averina tiany fa ny fitsakoana tsara ny sakafo dia tafitra anaty atao lalan'ny fahasalamana. Rehefa voadika io zany ka tsy mitsako tsara isika dia misy andreto zavatra miseho reto. Raha tsy voatsako tsara ny glucide zany a ka tonga dia mamatana any amin'ny vavony. Rehefa izay dia mandalo fotsiny izy a ao anatiny ao a ary tsy afaka mitroka ny singa ilain'ny vatana ny tsinay. Ary roly glucide reo zany dia amin'izy bolongana iny a dia tonga dia mamatana any amin'ny fivoahana any zany a ary tsy ho lasa hery satria araka ny fantatritsika fa ny glucide dia mitondra hery a ahafahantsika manatanteraka ny asa maro samihafa. Dikan'izay zany a rehefa voadika io lalàna ny fahasalamana zay mifototra amin'ilay atao fitsakoana ny sakafo raha atao anatin'ny tontolo kevitry ny vavony a ny taovam-pandevonakana ndresana very maina. Dikan'izay zany a ny sakafo antsika. Eto am-pamaranana dia misy andalateny zay ao anatin'ny boky kristiana anankiray mitondra lohateny hoe tana masoandro fahasalamana dia manamarina izany zavatra rehetra resantsika zany dia manao hoe tokony hohanina miadana ny sakafo ary ho tsakoana tsara mba ilaina zay afangaroan'ny rora tsara amin'ny sakafo. Dikan'izay zany mba ahafahany ny vatana mitroka ireo zavatra ilain'ny vatana ahafahany mantanteraka ny asa rehetra zay tokony ho tanterahana. Dia izay indray zany a ny hafatra izay hoentina amintsika famelabelarina mahakasika ny aretim-bavony tapany voalohany androany a fa amin'ny fotoana manaraka antsika hijery indray a ny tohany.
indray Andriamanitra nanome antsika izao 10 minitra ny fanabeazana izao. Mino fa tadiditsika ilay lohahevitra goavana manao hoe fanabeazana ny ankizy amin'ny soatoavina kristiana. Zana-doahevitra vaovao indray no hozaraiko aminareo androany. Nampitondraina ny lohateny hoe zaro handalany marina ny ankizy. Toetra volamena tsy fahita intsony ankehitriny ny fanaovana ny marina, fa manjaka traizatraiza, manjaka etseroa, ny lainga, ny fitaka, ny kolikoly. Amin'ny ankapobeny anefa dia olona tsopo ny zaza. Indrindra raha izy ilay mbola kely iny, tia milaza ny marina. Kanefa misy anton-javatra indraindray izay mahatonga azy hibrioka ary hiala amin'izany toetra tsara milaza ny marina izany. Voatery mandainga ohatra ny zaza rehefa matahotra. Voatery mandainga izy rehefa rahonana na bedesina. Mandainga sy mangalatra izy rehefa banga ny filana ao anatiny. Dia andray ohatra anankiray isika. Naona ny ankizy anankiray na tsy ampy anga ny fitaovana enti-mianatra any am-pianarana. Izany no anentanako antsika ray aman-dreny androany hoe zava-dehibe ny fiahiana ny zaza amin'ny filana fototra mahaolona azy. Raha tiana ilaza ny marina ny ankizy dia isika ray aman-dreny aloha, isika lehibe aloha no milaza ny marina. Fa diditsika impito mandifotr'olona mihitsy ny manao laza masaka na ny mandainga. Matetika mantsy rehefa izay ny fahazarantsika dia tafita. Tsy mila ampianarina ireo zanantsika akory fa avy dia mampianadratsy azy ireo izany ary mampikorosofana ny fahefantsika ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana izay hitaizantsika ireo zanantsika. Tsara koa nefa ny mankasitraka azy ireo rehefa hita izy fa milaza ny marina. Tsara ny maneho fankasitrahana, maneho fisaorana azy ireo rehefa hita izy fa mijoro amin'ny fahamarinana. Andeha asehontsika amin'ny zanakitsika ny fifaliana, miara-miombom-pifaliana aminy isika rehefa milaza ny marina izy. Ary tiako indrindra ny mifampizara amintsika. Ny teny fikasana ao amin'ny Baiboly izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Aoka tsy ho fifaliana ao antsika ray aman-dreny ihany ny mahita ireo zanantsika milaza ny marina, fa isika mihitsy fifaliana ao antsika mihitsy ilay isika miaina amin'ny fahamarinana.
nampiravana malala fa nahita fifaliana ianareo tao am-panarahana ireo fandaharana vitsivitsy izay natolotra atsika tsy raha avy tany tokantrano na tany anaty taxi borosy na taiza toerana isy atsika dia mino fa dia afaka nandray ny anjara tandrify azy avy atsika tsirairay avy. Ifarana tokoa ny fotoana amin'ity hariva ity, tsara riavana malala raha faranantsika amin'ny ten'Andriamanitra izany izay fampahirizantsika indray satria dia hiatrika ny enemana vaovao indray isika, enemana izay mbola tsy fantatsika ny tranga ao, tsy fantatsika izay lalana mbola ho alaintsika. Hiditra indray tsika amin'ny rotorotom-piainana, hiditra indray tsika amin'ny fitadiavana. Ka amin'ity hariva ity dia andeha isika handray ny tenin'Andriamanitra izay fampahirizantsika hiatrehana izany enemana vaovao izany. Kanefa mialoha izany dia andehantsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Raha nisy any an-danitra ankehitriny izay dia hanokatra indray ny teninao. Ray malalo, mangataka izay izany teninao izany dia teny izay hitondra fanantenana ary ampaherana indray ahafahanay miatrika ny enemana vaovao izay mbola tsy takatry ny sainay, tsy fantatry ny sainay akory izay tranga mandritra izany enemana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatanay sy hanonanay izany mivavaka izany. Amen. Maro ny olona rehefa hiditra indray izany herinandro vaovao izany dia maro ny fanontaniana izay mipetraka ao anatin'ny saina. Inona no hitranga? Aiza no ahita vola? Anahoana ny asa aman-draharaha? Saori havana. Ny tenin'Andriamanitra dia manome toky antsika ary mampahery antsika tokoa tenin'Andriamanitra ary ilaintsika ny manakina izany enemana vaovao izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Teny efa diso fantatsika loatra no atolotra ho antsika amin'ity sabata hariva famaranana ity. Dia ny voalazan'ny Deutéronomie toko 7:20. Deutéronomie toko 7:20 ka ny andininy fahaenina. Deutéronomie toko 7:20 ka ny andininy fahaenina. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Teny mahazatra antsika izany. Sitrak'Andriamanitra tokoa ry havana ny tahantsika. Miditra ny tokantrano isika na mivoaka ny tokantrano. Fifaliana ho an'Andriamanitra ny manome fitahiana ho antsika. Fa ny fanontaniana mipetraka ezabe dia izao. Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'Andriamanitra mitaha sy anao? Matetika mantsy dia maro ny kristianina zanak'Andriamanitra izay mipetra-panontaniana hoe izay atao rehetra atao ohatrany tsisy manjary avokoa. Ohatrany tsy matsapa izany fitahian'Andriamanitra izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manoro hevitra antsika hoe ahoana ny ahafahantsika mahazo izany fitahian'Andriamanitra izany. Ao amin'ny ohabolana, tokony ohabolana dia miresaka mazava an'izy io. Ohabolana toko 7:20. Dia jerentsika ohabolana toko 7:20 ka ny andininy 7:20. Ahoana ny ahafahantsika mahazo izany fitahian'Andriamanitra izany. Ohabolana toko 7:20 ka ny andininy 7:20. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatahorana an' Jehova no azahoana fiainana izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza. Ravana malala. Ny fahatahorana an' Jehova no fanalahidiny fitahiana. Azahoantsika fiainana ary izay manana izany izy dia izao tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza. Ny Baiboly dia tsy mifanohitra. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Raha matahotra an'Andriamanitra isika dia izay no tenin'Andriamanitra voalaza tao amin'ity ohabolana toko 7:20 ity. Tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza isika. Ravana malala, aoka isika atahotra an'Andriamanitra. Aza dia inona metraka ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika alohan'ny voahana ny trano. Any ampanaovana asa aman-draharaha, any ampitadiavana. Aza dia ny mivavaka mandrakariva. Fa izay matahotra an'i Jehova no hanana fiainana ary ny
mpanoratra ny salamo dia mbola manamafy izany ao amin'ny salamo fa 5:1. Salamo fa 5:1 ka ny andininy fa 3:20. Salamo fa 5:1 ka ny andininy fa 3:20. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahiny izay matahotra an' Jehovah na ny kely na ny lehibe. Ho antsika izay te ho tahin'Andriamanitra zany de zao aoka atahotra azy isika, fa na ny kely na ny lehibe ka matahotra an' Jehovah dia ho tahiny, arovany isika tsirairay avy. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana. Io zany fanalahidy io raha te ho tahin'Andriamanitra isika miditra ny trano, raha te ho tahin'Andriamanitra isika mivoaka ny trano dia aoka atahotra azy izasenao. Ny 5:20 dia mahafinaritra ny ten'Andriamanitra satria dia izy mihitsy no mitsotra anao antsika. Hoe jerentsika ny salamo fa 5:1 ka ny andininy fa 5:20. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hitahy anareo anie Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Ny rarina ry havana dia zao, mba hatahotra n'Andriamanitra isika ka nenemana izay diavintsika dia ho feno ny fitahiana, ho feno ny fiarovana avy amin'Andriamanitra na ho an'ny zaza madinika izany na ho an'ny olon-dehibe. Ka ny fitadiavana izay mampiasa sainantsika, ny asa mandraraha izay mampikorotana ny saintsika dia ho alanin'Andriamanitra izany ka ho feno ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ny tompona hitantsika tsirairay avy. Amen. Rainay izay ny an-danitra, misaotra noho ny teninao izay nomeno anay tamin'ity hariva ity, fa ianao tokoa dia manome fitahiana sy fahasoavana ho anay tsirairay avy. Ray malalo, meo anay ny fanahy masinao mba hahatonga anay tsirairay avy hatahotra anao ka ahafahanao mandrotsaka ny fitahiana manana ampiampy ho anay tsirairay avy. Raha hiatrika ny enemana izay dia mahatoky izany fitantananao izany, mahatoky izany fiarovana feno avy aminao izany, ka izay hoatrianay ray malalo dia tsy hanatahotra izahay, koa dia meteza ianao tsy hafoy nasaraka anay tsirairay avy ary tanterao aminay tsirairay avy ilay teninao hoe ary indro izao momba anareo ho mandrakariva. Koa dia feno tokony fiainanay ankehitriny, meteza ianao hitantana ny fiainanay tsirairay avy, ny tokantrano tsirairay avy momba ny fijerinao. Samy vavaka izany dia tinononay, sangatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.